Ao anatin'ny fihetsepo, ao anatin'ny hafaliana no afahako tonga miaraka aminareo ndray eto amin'ity toerana ity miaraka aminareo vahoaka ray manontolo aty SOAVINANDRIANA aty Itasy satria dia zao tamin'ny 2024 tamin'ny nanao fampelezan-kevitra tonga teto amin'ity toerana ity androany raha tamin'ny atalata izahay tamin'ny alady noa narefa napakevitra hoe anao fampelezan-kevitra dia aizany toerana ho ale nivory niaraka tamin'ny mpiara-miasa hoe miaraka tamin'ny madame député sy ireo mpiara-mitolona sy mpiara-nominantika rehetra hoe andaotsika ho any Itasy, andaotsika ho any SOAVINANDRIANA, andaotsika ho any Manjindrano. Dia hoy aman-tsany zareo hoe vonona ve ny vahoaka any. Dia hoy sisiny zareo hoe monsieur le président misika fotsiny dia tonga ny vahoaka mbola tsy nisika kory tonga ianareo nanotriny ianareo tamsoaka anareo tonga naveto plateau. Misaotra anareo tsirairay avy, misaotra anareo fikambanana, misaotra anareo tanora, misaotra anareo fikambanam-behivavy sy vehivavy tonga manatrika izao fampelezan-kevitra tsara ny manamarika fa andro atalata izao. Nefa dia sabako ary mety efa tia-tsaiko sy tia-po fa tian'ny président Andry Rajoelina ny vahoaka SOAVINANDRIANA ary ato am-pokonareo azako dia toy anareo atao plateau. Normal be satria izao miasa isika ary nandritra an'izay 5 taona latsaky zay miasa nataotsika dia foto-drafitrasy manakaiky vahoaka, ilain'ny vahoaka ary manasoa vahoaka. Anisan'izany ohatra BDP reo ray aman-dreny izay nitaraina hoe monsieur le président ny zanakay mandeha tongotra lavitra vao tonga amin'ny toeram-pianarana. Ny toeram-pianarana amin'io dia toerana ahafahana mianatra eny ambany ravin-kazo, toerana sekoly tafilanitra, tafibozaka. Zany ny sekoly misy teto SOAVINANDRIANA Itasy. Dia zay tenentsika hoe tao anatin'izay 5 taona zay nanao foto-drafitrasa betsaka tsika, anisan'izany ny EPP any Dondona, CG manara-penitra any Dondona ihany koa. Mbola maro ny EPP sy ny CG fa indrindra ny mpianatra rehetra mianatra misy boky sahirana vao maika tsy misy boky. Ny mpianatra rehetrarehetra taty amin'ny district SOAVINANDRIANA Itasy dia nomena boky avokoa. Ny EPP namena ordinateur, namena tablety. Zany ny asa nataotsika ary isorako ny ray aman-dreny mpampianatra zay mahatsapa ny ezaka nataotsika tao anatin'izany. Teo ihany koa satria tsika dia anova tantara, miara manova tantara maro sika, betsaka ny zavatra vitatsika fa mbola be dehibe koa ny tokony ho atao. Mbola tsy afa-po satria te anakaiky bebe kokoa anao, te anova ny tantara n'ity SOAVINANDRIANA Itasy ity, te hitondra ny fampandrosoana isaky ny tokantrano, mba tiako mba hiakatra ny fampiainana, mba hitonga ny fidiram-bola. Zay ny zavatra tiako atao mety sa tsy mety ekena sa tsy ekena antsanganiny tana tsy rehetrarehetra raiketsiky mijery ny masonareo dia vakiko ny ao am-ponareo. Fantatro fa na ioto-kaviana ioto-kavanana, na misy ny mpanaratsy na misy ny mpanakina, fantatrareo ny olona tianareo, fantatrareo ny olona anakaiky ny fonareo atao plateau. Ekena sa tsy ekena. Zay ny zavatra lazaiko aminareo hoe ao anatin'ilay hira iny hoe nalotona azy tsika tsy maloto.
ao anatin'ny reny koa dia hoe rebolidinina marobe reo université. Resaka université ao anatin'ny rafanevantsika zany. PDB ny zanaky ny SOAVINANDRIANAN'ITASY ny manam-pahaizana. PDB ny afaka baka tsy tafiditra université. Marina sa tsy marina? 90 000 nisan'ny ankizy afaka baka isan-taona. Fa 30 000 ihany ny afaka miditra université. Teo izy izao hoe tsy ekeko fanovana taritsika. Rehefa nitaraina ny ray aman-dreny hoe monsieur le président, zanakay mba mbola te hianatra ny amin'ny université. Ny zanakay tsy tafiditra ny akatso. Ny zanakay tsy tafiditra ny amin'ny université ny aparika dimy sy ny karazana. Aza manana reo. Ny sasany mbola mpananteny. Fa ny antsika efa vita anisan'ny université lehibe indrindra eto Madagasikara, eto SOAVINANDRIANAN'ITASY Octobre. Efa misokatra zany. Ny sasany mbola patati patata fa ny antsika tonga dia io vita. Marina sa tsy marina? Efa vita ao université. Misy amphithéâtre goavana be ao. Ary indrindrindrindra za tsy miteny hoe tsy mahay ny mpampianatra malagasy, mahay. Fa mila atevenina ny fahaizantsika ihany koa. Zay no ao amin'ny université misokatra io mikasika ny fambolena, mikasika ny fiompiana. Zany no ataontsika dia andefa mpampianatra tsika avy any ivelany efa vonona. Anamafy ny fampianarana amin'ny université aty Itasy, aty SOAVINANDRIANAN'ITASY. Mety sa tsy mety? Ekena sa tsy ekena? Zany ny zavatra nataontsika. PDB mpitondra fanjakana amin'ny fandimby. Fa fantatrareo ny atao boko. Zany men'Andriamanitra fijery goavana. Rehefa manao zavatra dia goavana be foana. Manao an'ireny kianja mibary reny tsy nisy olona nanao an'ireny fa tsika rehefa manao dia kianja lehibe indrindra tianao sy mandana. Ekena sa tsy ekena? Mila olona manana vina, mila olona manana vision, mila olona mitsinjo vahoaka, namany vahoaka, akaiky ny vahoaka, ary tanora i Madagasikara tompon-vavy. Ekena sa tsy ekena? Misy fifaninanana nataon'ny Banque africaine du développement. Hoe andao mba jerevana hoe iza ny filoham-pirenena aty Afrika nanao foto-drafitrasa betsaka indrindra mpamiro filoha afrikana. Be ny faninana. Dia anakefatra ny lauréat, anakefatra ny voafatina zany. Anisan'izany filoham-pirenena ny Afrika Atsimo, ny filoham-pirenena ny République démocratique du Congo, ny Cameroun ary Madagasikara. Dezao nalefa ny fifaninanana dia ny tsara ny mpanao gazety, ny tsara ny olona atao ambady hoe aiza daholo ny asa vita nyreo filoham-pirenena rehetra reo. Dia nalefako ny 4198 ho any sekoly nataonay. 200 000 anisan'ny mpianatra nisitraka an'izany sekoly zany. Zay hoa anao autoroute, mbola tsy nananao autoroute zany Madagasikara hatramin'izay. Ankehitriny lalana maketo ao Tananarivo makany Tomasina adiny 12. Fa ny autoroute ataontsika efa mandeha izy ao rehefa vita adiny 10 sasany dia vita. Antananarivo Tomasina. Ny hôpital hoa nalefako tany daholo ny dossier hatramin'ny 1960 mandrapatonga ny 2019 20 ny hôpital najoro ny fitondrana amin'ny fandimby teto amin'ny filoham-pirenena. Fa isika zao tao anatin'ny 5 taona 20 ny isan'ny hôpital naorina tsy efa vita tsy mbola atao amintsika ny PDB nalefako tany dia mivaly ary le hoe izy ary ny filoham-pirenena tena manorona, tena nanangana foto-drafitrasa betsaka taty amin'ny continent africain. Miala aloha ny Sud-Africaine, miala ny Congo, République du Congo, miala ny Cameroun, fa dia azo ny Madagasikara tamin'ny alalan'ny président Andry Rajoelina niroka voalohany Ramambazafy atao Octobre. Président grand bâtisseur.
le ny hafa mbola mifampisitona sy mifamingana fa tsika tsy anaiky fonganina fa tsika mandroso otrany ary mandroso Madagasikara ekena sa tsy ekena raha mikasika an'tia eto SOAVINANDRIANAN'ITASY no lazaina tadidinareo tamin'ny deuxième tour tetoa tao amin'ny mivavaka tao amin'ny îlot de la Vierge satria eo amin'ny îlot de la Vierge rehefa jerevanao ny karitany Madagasikara eo no ivony centre ny Madagasikara eo amin'io îlot de la Vierge dia nivavaka hoe Andriamanitra Jesosy Kristy aseho ianay ny fahagaganao atao vilany filoham-pirenena mba ahafahako manafitra an'ity Madagasikara tia vilany filoham-pirenena tamin'ny 2018 ary eto SOAVINANDRIANAN'ITASY etrany koa mbola milaza fa mivavaka Andriamanitra tsy sasakana ny sitrapon'Andriamanitra ary tsy maintsy vilany filoham-pirenena ekena sa tsy ekena sady zao de vita zay teneniny namanaty hitanareo tamin'ny jeu des îles ireny nanao jeu des îles isika fa efa eny Madagasikara ny tsy voalohany fa zany rey dia tena namanareo atleta rehetrarehetra namako daholo reo hitanareo ny kapitaine ny ankoay zao tena miteny mihitsy izy hoe mbola tsisy filoham-pirenena nanampy ny fanatanjahantena akoatra ny président Andry Rajoelina zao tamin'ny jeu des îles médaille zany azontsika zany nahazo médaille tsika voalohany tamin'ny baolina kitra voalohany tsika tamin'ny rugby voalohany tsika tamin'ny athlétisme voalohany tsika tamin'ny karaté sy ny maro samihafa dia zao efa mipofoko zany fa akaiky ny tanora akaiky ny mpanao fanatanjahantena fa amin'ny 16 novembre ataontsika maradraraka amin'ny medaly omeny mbahoaka amin'ny président Andry Rajoelina sy masinasy ekena sa tsy ekena belsatsy mety hitanareo aty amin'ny isika ity niresaka n'le îlot de la Vierge teo ny lalana nakamy tena ratsy fa nao tsy fahale mihitsy teo aloha teo fa hoy iaho hoe nitondra soatsika ny îlot de la Vierge nanasoatsika mivavaka zay natao tao hatramin'izay iny tsisy nanamboatra fa am'izao tsika miteny zao vitatsika pavé ny makany amin'ny îlot de la Vierge mba hitsidihany olona rehetrarehetra hoe rehefa mivavakany anao dia mitondra sotompona ekena sa tsy ekena betsaka ane zany zavatra ataontsika zany ry zareo fa zao tsika dia anova tantara marina sa tsy marina reny foto-drafitrasa rehetrarehetra reny tsy maintsy nataontsika mba anatratrarana ny fahatarana misy eto amin'ny firenena azonareo zay fa amin'ny mandat manaraka dia zao ny fandriko indrindra aty amin'ny SOAVINANDRIANAN'ITASY ny olona tia ny mponina tia dia mponina mazoto mponina mavitsiky mponina mamokatra marina sa tsy marina zay ny antony nanaovantsika dia zao ny zavatra ho ataontsika amin'ny manaraka anampy ny tatsaha anampy ny tanora anampy ny tsy anasa
anome tany zay mbola tsy manana tany satria zao antsika zay tsika mamboly zay efa nanao tsika nisy usine nalefako taty fanodinana ny manao huile essentielle huile essentielle manodina ny gingembre na sakamalaho atao huile essentielle ny baie rose ny vétiver ny eucalyptus ahoditsika ho akora mba ahafahatsika manondrana zany any ivelany zay no ataotsika dia mba hampiakatra ny fahampiainany tsirairay avy mety sa tsy mety fa indrindra anampy zay maro anampy zay olona sahirana ary zay tsy afozan'ny vahoaka malagasy satria zao eo tsy azony mpanohatra hoe ampy fotoana sarotra niny ahitana ny tena namany marina sa tsy marina isika malagasy io dia ohatra ny Madagasikara ohatra ny vatana anankiray mila lohany mitakiky zazany mitakiky fa tsy misy lehibe tsy misy kely fa na nyaky kely aza mitafotoana ka maratra dia marary mifoko ary zay ny teneniko hoe na ny kely indrindra na ny lehibe indrindra tsy misy avakavahana fa anampy ny satokantrano anampy ny tena mare foa ary eo anatin'ny 100 andro voalohany zany hoe volana janoary febroary mars tsy maintsy ataoko tonga isako ny tokantrano ny fanampiana sy ny fahasoavana zay hoentiko ny azy teneniko tsy maintsy ho tanterahako ny hafa mbola mampanantena sy ny manaratsy fa ny fankalana tsy aresona ovinana ny fitiavana marina sa tsy marina matoa mijoro dia ho anao vahoaka malagasy no ny fitiavako amin'ny vahoaka malagasy no ny fitiavako amin'ny tandrazana zay ny mba nojoroko tompolavy ekena sa tsy ekena mety sa tsy mety zao azy io misy namako maromaro artiste fa io zany misy an'le hirany rimka sy sezak hoe natrany amin'ny farany ambony any natrany amin'ny farany ambany any fa nahavadibadika ao io Rajoelina akaiky ny fony vahoaka Rajoelina tsy maintsy rano vahoaka ekena sa tsy ekena nalahelo atopoko tamin'ny anarana hoe hafahafa dia misy aingam-panahy tonga tatamiko dia ty izy ho tataraika ara-tononkalo ny anarany misy teny malagasy mazava telo tia nambara eto fa tsy hoe tsy ambara telo teny malagasy tsotra no tia nambara aleo azava fa mipetraka ho tantara Andry no voalohany amin'izany midika hoe iankihinana raha sendra tomany ianteherana raha tojo akivina ijoroana trano miaraka amin'ny tiana nirina hoe nantenaina raha dika tsotra raha tsy misy fanantenana dia miaosa raha tsy manantena koa dia tsy ahazo izay irina rehetra dia irina tsy alazo Rajoelina metomboka amin'ny raha anarana tena malagasy fa tsy vazaha ny anaranao tena malagasy samy metomboka amin'ny raha tsy voatasitasy Andry nirina Rajoelina anarana tokotelo mamasana andro anarana madio ety ambany masoandro anarana voatendrin-janahary tena madio natolotry ny ray sy ny reniny ka mba tady deo zao ny antsika mbola misy tohiny le izy enotsika
azafady tompoko mbola misy tohinkely zany a momba ny anarany any betsakitsika manontany hoe iza moa izy dia aleo apetrakitsika mifanontaniana hoe iza no izy ny rino irino hirino mba ho filoham-pirenena anjy ny ankilana hiankilana tsy noterena tena volona ka hoentina mbavaka satria tena tia fa tsy mba manavakavaka Rajoelina olona tena malagasy tokoa fa tsy mety isy vazaha na koa sinoa ko andeha zaty izy androtsaka vato ho an'ny numéro 3 faza miatoato raha sitrakao numéro 3 ihany no fidio Rajoelina tena malagasy io ka tadidio olona mendrika ho filoham-pirenena anao ny safidy fa tsy ho terena mba jereo ihany reo zava-bita misy ny tanteraka ao ny kely sisa fa aza manao be marenina na ho dia tsy hita fa zay natomboka dia tsy maintsy vita foto-drafitrasa maro be tena tsara olo vainjafy ho andimy sy fara tsara petraka tokoa ho tantara ampandrosoana ny Madagasikara raha sitrakao ny numéro 3 ihany no tarigetra ndao ifidy fa aza mitarejetra sao latsaka aneny na ny aoriana raha sitrakao numéro 3 ihany no SOAVINANDRIANA misaotra ny SOAVINANDRIANA misaotra ny izay tononkalo mandona amin'ny fo raha ny sitrapon'ireo tokoa ngamba ny be alohan'izy ireo hoe sinoa fa soa ihany fa malagasy amin'ny ray fo ary tena tianao tokoa zao fo mijonga tamin'ny tenareo zao tompona ekena tsatsekeny mety sa tsy mety raha zao fahitako ny SOAVINANDRIANA zao aloha dia tena en bloky zao efa lany teto tamin'ny 2018 mbola be dia be ny endrika hitako misaotra anareo amin'ny fanovitiavana fa zao mbola hiasa bebe kokoa tsika mbola mangataka anao ihany mangataka anao an-trano ampio ahafahako manampy anao fa indrindrindrindra ahafahantsika manova ny tantarany Gasikara ahafahantsika manova ny tantarany Madagasikara manova ny tantarany SOAVINANDRIANA tompolatompovaly noho izany dia misy ny sasany no mavozo matahotra ny dikan'izay matahotra fifidianana matahotra ny fitsarany ny vahoaka amin'ny alalan'ny fifidianana fa za matoky sy mino fa tsapany vahoaka ny asa fanasoavana zay natao teto Madagasikara matsapa fa betsaka ny asa nataotsika na dia mbola betsaka aza ny mbola tsy vita na dia mbola betsaka aza ny tokony ho atao araka le tombokanokeo dia ny hoe izay rehetra natombotsika tsy maintsy ho faranatsika tsika nanomboka ny autoroute tsika tsy maintsy mitokana an'io tompolatompovavy ekena sa tsekena isika iza dia anampy bebe kokoa anareo ary zay ny teneniko hoe anao veloranotsika androany mba tiako miainga avy any amin'ny fonareo tsirairay avy hoe tena vonona ianareo anova ny tantarany Madagasikara miaraka amiko fa indrindrindrindra anova ny tantarany SOAVINANDRIANA anamarika an'izany amin'ny alalan'ny fifidianana eketsika izany satsakely raha eketsika izany ary dia zao mba ho hitany eto Itasy ray manontolo mba ho hitany Antananarivo ray manontolo mba ho hitany Madagasikara iray manontolo alohan'ny 16 novembre raha mino ianao manateny ianao fa tsy maintsy
androso Madagasikara ary isika rehetra tsy maintsy mandresy andray anjara amin'izany ianao a dia angatahitsika rehetra anagnana ny tanana mba hanamarika ny hoe hiaraka irositsika anafitra ny Madagasikara isa 2-3 ataovy mafimafy da iraorakoraka isa 2-3 ataovy mafimafy ary isa 2-3 Madame députée ianareo namana mpitolona rehetrarehetra ianareo tompon'andraikitra raha zay velorano natao teto Itaso sy zay teto Soavinandriana mino aho matoky aho fa mandresitsika ary tsy maintsy mandroso Madagasikara tompoka ekena sa tsy ekena noho izany a mila maka isika ny karapifidianana mila mandeha mifidy isika amin'ny 20 ny volana Novambra dia zao rehefa mandeha ny fifidianana ohatran'io a dia mila miambina tsara isika eny anivony reny birao mpifidianana reny efa reko mantsy misy gafy tsika tsy anaiky gafiny tsika tsy anaiky rotana marina sa tsy marina dia miambina ny bureau de vote tsika dia zao zay tsy manao fa ohatrany fifaninanana rehetrarehetra rehefa miteny ny razakasaka ny atao a rehefa miteny à vos marques préparées dia lasy zao zay mijanona any mijanona fa tsika manohy a ary tsy maintsy tonga any amin'ny arrivé tokoratokovara ekena sa tsy ekena ao mantsy ny sasany mody marary maso hoe tsy afaka mandeha tsy afaka miazakadra ao ny sasany marary lamosina hoe tsy afaka mbola mandeha aloha fa oky zao za efa niteny alohan'ny propagande iny efa niteny atao amin'ny arena hoe io avo raikitra ny départ tsisy marika tsika rehetrarehetra ary mariny zany mipofony zany tany Atsiranana mipofony zany tany Avoema mipofony zany tany Ambilobe mipofony zany tany Fianaratsoa mipofony zany tany Tananarivo fa androany mipofony tsika zany a teto Soavinandrianan'Itasy tokolatokovara ekena sa tsy ekena dia rehefa tonga ny fifidianana amin'ny 20 ny volana Novambra dia aleo angasiasy ny hafa rehefa mipotra ny 3 dia mitabataba nareo hoe zany ny anay na hoe morakoraka ekena sa tsy ekena mbao aranao répétition aloha tsika fa so dia mba tiako mihitsy eto Itaso zany eto Soavinandriana tsika ao bureau de vote eo amin'ny EPP rehefa mivoaka ny 3 dia miorakoraka tsika ekena 3 telo ouais il était telo 3 any atrano mivoaka ny résultat hoe Soavinandrianan'Itasy 70% Andry Rajoelina nandresy mametombotsika tokolatokova ekena sa tsy ekena mety sa tsy mety dia ohatry isika amin'izay amin'ny reo mpanenjika atsika hoe akombono mivavanao hitanareo le telo iny le 3 midikany iny a milasa mianketriny a ary noavy be dia be ny zavatra efa nataontsika tamin'ny lasa fa amin'ny noavy a dia afaka teneniko anareo anampy bebe kokoa anareo a amin'ny alalan'ny famomezana tany ny tatsa efa misy karatany efa zaraina any zay miisa 20 alina ny karatany efa zaraina fa ny tany rehetra an'ireo colon ny tany rehetra zay misy managiana kiazany zareo a ho ataoko ny fomba rehetrarehetra akanany reny amerenana reny amin'ny fitondram-panjakana ary zaraina ho an'ny vahoaka fa tsy ho an'olon-tomboka na tokolatokobara
ekena sa tsy ekena mety sa tsy mety mba samy anana ny tany na ny mpamboly na ny olon-tsotra hitanareo a nanao building maro be tsika nanao tranomory tsika fa ny programme atsika manaraka dia ny tanàna zay aorina tsy voatery trano moderne fa mba mahazo tany sahaza anazy na de 150 mètres carrés azy misaky ny fianakaviana dia mba mividy zay sahaza anazy a dia mba manorina trano a eo amin'ny tany zay omena ho an'ny vahoaka tsirairay avy tompona ekena sa tsy ekena mety sa tsy mety zay ny programako manaraka anakaiky bebe kokoa anao a ary tsy maintsy ataoko tonga eo anivony be sy ny maro sy ny maro anisa ny fahasoavana sy ny fandrosoana ho an'ity Madagasikara malalatsika ty tompolatovovavy ekena sa tsy ekena efa betsaka ny masomboly zay ny zaraina taty efa betsaka ny NPK ny zaraina taty fa zao ny anaovantsika anazy manomboka zao a dia eo anivony coopérative tsy maintsy omena ro zaraina masomboly sy zezika amin'ny vidiny mirary ny tatsary mpamokatra rehetrarehetra aty amin'ny SOAVINANDRIAN'ITASY ray manontolo ekena sa tsy ekena efa betsaka ny zavatra nataontsika atsika ty moa dia teo ihany koa amin'ny lafiny finoana ny fitondram-panjakana na ny tenako manokana na zay nivady dia miezaka foana manampy amin'ny fanaovana vodidravitrasy reny ary eto aminazy satria misy fiangonana eglizy katolika zay miakatra alohan'ny miakatra na milao de la vierge eo a misy efa ela be fe eglizy teo dia eto amin'ny teny hoe fa tokony natao izy io fa eto ny milaza hoe ampitiavana noa anolohana mivady azy ary melohan'ny farantaona dia mba anana an'izany eglizy moderne tsara be zany a alohan'ny akarana amin'iny ilao de la vierge iny tsika mba amin'izay na ny mpizahatany na ny olon-tsotra mandalo amin'ny toeran'io dia mba manana toerana tsara tsika ao anatin'ny finoana satria araky ny teny dia hoe ankehitriny dia retitelo eto ny toetra ny finoana ny fanantenana ary ny fitiavana fa ny fitiavana ny lehibe indrindra marina sa tsy marina zany zavatra rehetrarehetra atao zany a dia ataonay ao anatin'ny fitiavana avokoa ary zao zavatra mitrango zao neny zao misy zavatra incroyable tsy fantatra ny zavatra mitranga eto satria ny zavatra mitranga dia mahatsapa ny ankamaroan'ny vahoaka maro anisy fa miasa ny président Andry Rajoelina mila toanana ny président Andry Rajoelina ary teo foana tamin'ny andro sarotra fa zao ny zavatra tsapako ankehitriny ny ankamaroana roa vahoaka ny ankamaroana olom-pirenena dia eo anilaka manampy ahy ary zay zavatra zay a mbola mampijoro ary zay ny tena toera mbola men'Andriamanitra fahasalamana mbola namen'Andriamanitra heritsaina dia tsy maintsy ijoro ampandroso amin'ity Madagasikara ty ary ampandrosony vahoaka Madagasikara manontolo tompolatovovavy ekena sa tsy ekena isika nanamboatra trano efitrano lehibe salle d'œuvre ahafahana mivory nanamboatra sekoly betsaka ho any efa vita fa mbola betsaka ny tokony atao ary zay ny teneniko anareo itsika rehetrarehetra dia tsy maintsy mifanometanana ary indrindrindrindra ho pofotsika amin'izao tontolo zao fa manana filoha akaiky ny vahoaka ny Madagasikara marina sa tsy marina manana filoha namany vahoaka Madagasikara marina sa tsy marina ary manana filoha tanora ty tandrazana Madagasikara marina sa tsy marina ekena sa tsy ekena zao ao anatin'ny hira faneva zay nataonay mitanisa ny asa rehetrarehetra iny hira faneva iny misy dikany be satria ao anatin'ny hira iny no mampiseho ny fahareseny lahatra anareo artista rehetrarehetra reo artiste reo lazaiko anareo namako miara-miasa reo marina hoe niasa be moa tsy misy taminy misy fa tsy resaka cachet na karama no atony anarahana reo artiste reo amiko ohatran'izay reo mpanao politique reo ihany koa raha resaka voly tsy miaraka amiko reo député reo raha resaka voly tsy miaraka amiko reo artiste reo fa ny atsika ny conviction ary indrindrindrindra ny vahoaka malagasy nareo rehetra zay miaraka amiko tsy misy tambazana-bola fa tena tia mpitiavana miaraka amin'ny président Andry Rajoelina manohana amin'ny président Andry Rajoelina ekena sa tsy ekena
zay fitiavany zay ny afahantsika mandresy, afahantsika manova ny firenena.